Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsuni, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Lanteny Simbazaza ny lalàna feny seny ny député sireo mahatakatra ny lalàna sisa ny tena miady mafy sy mampatsiahy isan'andro ny fandikan-dalàna sy ny fanaovana telovamanta amin'ny famolavolana ny lalàna ifeny seny izay asa mandritry ny taona rehefa tao ny fifanampiana vita ny kajy anatanteraka mandat faharoa ny filoham-pirenena ary efa vita kajy ny ametrahana ny rafitra rehetra ahafahany manao izany. Efa nanomboka saingy niantona noho ny antony tsy mazava ny fanitaran-dalana etsy Akorondrano mihazo an'Ambodivona raha ny zava-misy efa saika miendaka avokoa ireo vato amin'ny trottoir toraka izany ihany koa ireo trano fivarotana vokatr'izay velom-panontaniana ireo mponina eny Ambodivona efa nandravatra andro raha hotohizana ihany ny fanamboaran-dalana. Teratany vahiny La Réunionnais François Lebon no nandrombaka ny amboara tamin'ny marathon izay nanaovana hazakazaka amin'ny refy 20 faingo 570 kilometatra io maraina io. 2 ora sy 7 minitra no nanaovana io alaviran-dalana io. Nanaraka azy tao kosa i Jean de la Croix Irlande avy eo amin'ny COSPN kosa ny vehivavy nahazo ny larana voalohany tamin'ny Oscadio Iandy. Nancy Prince Avetrana. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed, GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakely, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Ambodiflau. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatacan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015,
2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Mbulkand. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Mbulkand, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoko ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Lycée privé ASM Mankadvato, sekoly malagasy manara-penitra, tsy mena mitaha amin'ny any ivelany, misokatra ny taom-pianarana vaovao seconde, première, LS, terminale, ACD. Lycée privé ASM mampiofana informatika mamaim-poana, mampiasa ny teknolojia avo lenta amin'ny exposé sur PowerPoint, mizara tahiri-kevitra ho an'ny mpiadina baccalauréat, manampy amin'ny cours sy concours d'orthographe malagasy, français, anglisy. Natoram-pianarana milamina. Misokatra ary ny fisoratana anarana. Fidirana alarobia 7 octobre, lycée privé ASM Mankadvato, 034 49 687. In 2016, President Obama is looking for 1,000 young African leaders to come to the United States. If you are a Malagasy or Comorian between 25 and 35 who speaks English, you could be the young leader we are looking for to study in the US for 6 weeks, to work with young leaders from across Africa, and to meet with President Obama. Applications are open on www.yali.state.gov from now until November 11th. Miarahaba tompoko tonga soa amin'ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ny ity arivo ity anasana anao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany araka ny fanambara taminao tao anatin'ny lohateny-baovao teo mikasika ny lafiny politika dia lanteny Tsimbazaza ny farany herinandro teo ny lalàna mikasika ny seni andrasana moa ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika izay fa itsakilan'izay dia ny député sy ireo matakatra ny lalàna sisany tena miady mafy ary mampiasa isan'andro ny fandikan-dalàna sy ny fanaovana tervemanta amin'ny famolavolana ny lalàna feny izay asa mandritry ny entona rehefa ataony fifanampiana vita ny kajy anatanteraka mandat faharoa ny filoham-pirenena ary efa vita kajy ny ametrahana ny rafitra rehetra ahafahany manao izany matoa andady soratra hoentiny Enikaza Rakotomanatsoa atao anatin'ity fanadihadiana ity. Mazava ny kajy ny fifidianana rehetra hatramin'ny taona 2024 no tiana ofehezina. Raha tafapetraka ny volana novambra 2024 ny seni, ny volana novambra 2024 no tapitra ny fepito-piasana entona voafaritra fa iasany. Rehefa zoina lalina tsy kisendrasendra zany, raha atao ny fifanampiana tsotsotra
io CNU izany no ikarakara ny fifidianana manaraka ahazahoana filoham-pirenena amin'ny volana janoary 2024 ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny taona 2024 ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana jolay 2024 ary ny fifidianana senatorialy amin'ny desambra 2024 raha ho tanterahana amin'ny volana janoary hatramin'ny novambra 2024 ihany koa ny fifidianana régional sy provincialy dia io rafitra io ihany no mbola ikarakara izany mialoha ny volana novambra 2024 miariary ny tetika ambony dia ambony ny herijika irotsahan'ny filoha Herra Rajaonarimampianina hanampy isa ny mandat na ny fitoam-piasany amin'ny taona 2024 mifanandrify amin'izany avokoa ny kajy rehetra miainga amin'izao fotoana izao. Rehefa raisina ireo kajy politika resaka fahefana no antony hinanaovana tery-vaimanta ary nampandaniana iny lalàna mifeny seny iny mitsinjo lavitra ny fitondram-panjakana. Zava-misy mifamiano amin'izany voalazan'izany lalàna izany fa manendry olona iray amin'ny mpikambana maharitra ao anatin'io rafitra io ny filoham-pirenena. Toraka izany ihany koa ny HCC sy ny Cour suprême izay samy fitsarana mitsara valim-pifidianana avokoa. Efa misy ohatra nefa azo raisina momba ny efa fomba fiasana nasehon'ireo ratsa-pitsarana ireo. Ny HCC ohatra ny filohan'izany rafitra izany raha nahitsy ny fanazavana mahakasika ny 450 amin'ny lalam-panorenana fony izy tsy mbola filohan'ny HCC niova izany rehefa lasa solotena no tendreny ny filoham-pirenena tao anatin'io rafitra io izy ary lasa filohan'izany na ny 450 na ny 470 lasa nisy ady varotra indray ary nanome rariny ny kajy politika ny manam-pahefana rehetra. Hanao ahoana ny ho fahaleovan-tena n'ireo fitsarana ireo manoloana ny valim-pifidianana hoy ny ankamaroany ny fiarahamonimpirenena tamin'ity herinandro ity. Iza no hanome toky fa tsy ho lasa filohan'ny CNI ihany koa tahaka ny mpahay lalàna Jean-Éric Rakotoarisoa izay lasa filohan'ny HCC ny solotena ho tendren'ny filoham-pirenena ao anatin'izany rafitra izany. Ahoana no hitoviny ny herijika ny kandida rehetra mirotsaka ho fidiana ho an'ireo hifaninana ho an'ny filoham-pirenena izay manana solotena ao anatin'ny rafitra mikarakara ny fifidianana. Mbola fanontaniana fanampiny hoe miezaka mametraka ny fifampitokisana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena ary ny fanarahan-dalàna ve ny fitondram-panjakana sa miezaka manao ny fomba rehetra apateza azy eo amin'ny fitondrana sy ny fahefana ahazahoana ny tombontsoa rehetra miaraka amin'izany. Mazava aloha raha ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao fa manohy ny fomba fanaon'ireo nifandimby teo amin'ny fitondrana hatramin'izay ny fitondrana ankehitriny. Rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana ny hanao ampimamba sy hanamafiorina ny fahefana no atao lara-pahamehana. Raha mahita nefa ny zava-misy ho an'ny vahoaka maronisa ny kely ananana indray no hanesorana amin'ny alalan'ny fatiantoka ateraky ny delestazy sy ny fisondrotry ny vidim-piainana isan-karazany manampy izany ny karaza-ketra samihafa izay tsy maintsy aloha amin'ny fanjakana amin'ireo asa fiariana atao. Mitombo ireo sahirana tsy afa-mianoka na dia ny zo farafahakely ny arovany lalam-panorenana toy ny fianarana sy ny filalaovan'ny ankizy aza. Isy fahagagana ve amin'ny didim-pitsarana voakan'ny HCC momba ny hoe hifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana ny lalàna momba ny seny iny. Lafiny politika izay ihany dia ben'ny tanàna roa avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga no napetraka teo amin'ny fari-piadidiana isany ny farany herinandro lasa teo. Ny ben'ny tanàna ny Manandrina sy Masindray nampanantena ny hiara-iasa amin'ny vahoaka ifotony sy tondra ny fampandrosoana amin'izany fampitinana avetrany. Tao aorian'ny fametrahana ireo ben'ny tanàna Navaradrano miisa 9 teny Sabotsina Mena ny zoma lasa teo. Natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ny vahoaka ny Manandrina Omaly, ny ben'ny tanàna Razafintsalama Joseph sy ireo mpiara-miasa aminy. Ben'ny tanàna izay miatrika ny mandat faefatra amin'ny maha-olom-boafidy azy. Nateriny tamin'ny lanonana natao niaraka tamin'ny pon'ity komuna ity eny Avaradrano ity fa lara-pamena ny fanatanterana ny fampanantenana nataony ho fampandrosoana ny komuna. Ao anatin'ireo maika ny fametrahany ny tohidrano ahafahana manatsara ny tontolon'ny fambolena sy manome rano mandavantaona ho an'ireo tantsaha maro anisa eny atoerana. Namafisiny ihany koa ny mahazava-dehibe ny firaisankina ny vahoaka ny Manandrina. Isan'ny fanamby nataony ny amitana ny birao ny komuna ao Manandrina sy ny ampitomboana ireo fodrafitrasa momba ny fanabeazana ny zanam-bahoaka ary ny fahasalamana. Nanome voninahitry ny fanolohany ben'ny tanàna ireto ny sekretera jeneraly ny Malagasy miara-miainga Fienena Richard sy ny mpikambana avy ao amin'ny birao politika ny antoko Laurent Ramarson. Ankilany natolotry ny vahoaka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa lany tamin'ny anaran'ny antoko Malagasy miara-miainga ny ben'ny tanàna ny Masindray. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Flou nasionaly ny antoko azo Andrena Narvelo sy ireo vahiny manan-kaja maro nasaina. Ahitana fokotana 12 Masindray ary isan'ny faritra mamokatra legioma sy anana mamatsina
Antananarivo renivohitra. Anomboka avy hatrany ny asa fampandrosoana ny komuna ho ny ben'ny tanàna vaovao ary tsy maintsy ho tanterahany ny fampanantenana nomenany vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra. Ohatra amin'izany ny fanomezana rano fisotro madio, ny fanatsarana ny lalana ary ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo tantsaha any toerana. Zavatra efa mandeha amin'izao aloha dia ny resaka rano, nefa misy mpamaty vola manao ny rano, manao ny lakan-drano, manao ny pompe-ndrano, dia ny manao ny tsena, dia ny masom-boly. Zay zany no efa hita amin'izao fa mbola tetikasa vao manomboka moa na dia te andaingana mafy be ary ianao tsy sara ny maika, tsy tena maika fa jerena ny lara-pameana. Fatotosa omaly kosa ny fiombonam-bavaka ho an'ny komina Talatamaty tetsy amin'ny FJKM Ambohina amin'ny fiderana napetraka eo amin'ny pelatanan'Andriamanitra ny tao-piasana ho avy amin'ny tanjony ranontanjony ity ben'ny tanàna ity hatrany dia tsy izany fa Dr Rado Razafindratsimba kandida lany tantana mandritry ny 4 taona manaraka indray ho an'ny komina Talatamaty. Fanazavana avy hatrany. Zay fanovo tantanany no tonga vanay amin'ny toerana toy izao ary betsaka sedra betsaka ny atao hoe tsy fitovekevitra ny ady samihafa dia ho zahay hoe nangataka tamin'ny fony zay dia meny izao fotoanana izao zahay na ny mpanolotsaino na ny ben'ny tanàna dia hoe mendrika kokoa raha toka ametraka izany am-pelatanan'Andriamanitra isika hisotra azy dia angata-pitahina mba hisinony fangatiavana indrindrindrindra fiaraha-miasa hibanjana komina Talatamaty efa hatramin'ny 20 taona zay nateto ben'ny tanàna komina Talatamaty no nefa nitaritako ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra mpiara-miasa indrindrindrindra mba fantoka ametraka amin'Andriamanitra ny fiainana eto amin'izany komina eto amin'ny firenena izany. Lafim-baovao sosialy kosa indray efa nanomboka saingy niantona noho ny antony tsy mazava ny fanotaran-dalana etsy Akorondrano mihazo any Ambodivona. Raha ny zava-misy eny an-toerana dia efa saika miendaka avokoa ireo vato amin'ny trottoir toraka izany ihany koa ireo trano fivarotana. Vokatra izay dia velom-pantanina ireo mponina eny Ambodivona efa nandrava trano raha ho tohizana ihany izany fanamboaran-dalana izany. Fanadihadiana raha itsika. Efa manaiky ny fifandaminana napetraka ny tompona andraikitra izahay ora mpivarotra manamorona ny lalana Ambodivona iny. Nisy ihany koa ireo noterena ampiena ny toerana misy azy sy efa noazariny antaonany maro. Raha resaka fanesorana embouteillage tsy everina fa tsy mahafaka an'ilay embouteillage mihitsy ilay fanotarana ny arabe eto satria aty zany atao hoe malalaka rehefa tonga roatra hoe ary amin'ny laratondry dia tery ndray lalana mitohana ihany ohatrany hoe manao entonnoir zany le lalana mitohana ihany. Eto amin'ny sapanana eto amin'ny Ambodivona rehefa mitohana io satria betsaka le tômôbila iodina eo dia tsy afaka zany le embouteillage eto. Embouteillage be ty moa zany lalana mandrapatonga parkage hitanao parkage moa amin'ny stationnement taxi brosy eo Ambodivona ao dia ty foana zany lalan'ny taxi brosy. Hitanao koa moa ireo sapanan-dalana misy betsaka zany izy ao le midina vato kady fotsy dia ly nivoaka Andravonga Besarety iny iny nivoaka hiakatra ho any Anjanahary iny dia ty nefa ty raiky ihany zany mifampitoeny zareo va ty dia tsara zany ty raha ohatra ka mihitatra zany misy mahatsara azy satria lalan'ilay embouteillage. Ho an'ny mpanofa garage, tombony ho azy ireo ny fahavitany lalana-ty. Isan'ny efa vahaolana ho an'ny fitohanan'ny renivohitra ny fantaran-dalana. Hoy kosa ireo mpampiasa ity lalana-ty. Lalana moa zany dia hitako fa hoe mety zany le izy mba ilana eo an'ilay embouteillage moa mba hampalalaka an'le mpandeha tongotra zany. Le fahitako amin'ny faritany eto Ambodivona moa dia zavatra tsara aloha zany amin'ny vao resaka lalana zany hita hoe malalaka dia miaina daholo zany ny mpiara-monina na ny tômôbila na tsy isian'ny embouteillage malalaka tsara mba vetivety zany dia tonga raha ohatra misy fotoana vonjeny. Raha tsy aivina, fandaharana asan'ny filoham-pirenena ny fanotarana ny lalana miainga ny Akorondrano hatrany Besarety mandalo etsy Ambodivona. Ity takelaka ity no nafantarana ny orinasa hanao ny asa saingy tsy mbola voafaritra eto ny hoe raha oviana no hanomboka ny asa sy ny hoe hifarana raha oviana zany. Ireo mpitady vola etsy amin'ny manodidina nefa efa nasaina ny ala sy nandrava ny toeram-pivarotana. Mandroso ny teknôlôjia na izany azy dia araka ny tranga misy eto Madagasikara voapirofo fa tsy vitan'ny finday sy ny internet avokoa ny fifandraisan'ny mponina. Amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataonay dia mbola betsaka no mampiasa ny taratasy ho fitaovam-pifandraisana tsy maharaka ihany koa ny timbre na ny azy amidin'ny postra malagasy noho izany nankalazaina ny fahasivy ny volana oktobra farany teo moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra antony nanaovan'ny Tokarakotobe ity fanadihadiana manaraka ity.
mialony fahatongavan'ny finday ny mba-antoerana teo amin'ny fifandraisana ny aji izay sanda ny taratasy iray alefa lavitra mampatsiahy izany ny fampiratsiana an-tranga tamin'ny faranerinandro teto andrenivohitra fampiratsiana na fahanana hita ireo ajiany fandibana ampiasaina teto Madagasikara lafo vidy toy ny aji itony amin'izao fotoana izao. Misy karazana tepitepika reny dia misy non dentelé karaha ato amin'ilay dentelé zany raha vao misy miala kely ny nifiny anankiray dia tsy azo anaovantsika exposition tsy manana valeur intsony any amin'ny tany efa mandroso teknôlôjia avo lentange mbola hitanao reny aji ataony reny zany hoe aji 3D aji ambray ho an'ny manjamba karazana aji be da be nefa nisy efa teknôlôjia avo lenta fa nao eto Madagasikara mba sy milay hoe ambony teknôlôjia ny eto Antananarivo nge manana an'izany teknôlôjia veritsika eo andamba vao makitsy mbambamvoatra itsy nga anao mitimbre ihany dia le lafiny iny dia alefa andefasana taratasy. Afa mivelatra miaraka amin'ny fandrosoany ny fifandraisan-davitra ihany koa ny fampiasana ny aji sy ireo tolo-draharaha rehetra afaka miaraka aminy. Resaka taratasy satria tsy afaka miaritra taratasy be amin'ny SMS. Dia tena mahay an'ilay mandeha amin'ny internet ny mail. Fa vola izy nandefa taratasy izy dia presque miasa amin'ny poste le namoa le misy famakana reny zany dia tonga dia mandeha PLUS ny mandefa dossier zany tena matetika ny tanan'asy. Ny vidin'ny aji no vola aloha telonjato ariary ny vidin'ny aji mahazaka taratasy 10 grama. Niakatra hatrany ihany koa ny vidin'ny timbre nandritra ny vanim-potoana. Misy ariary zato, roanjato, telonjato, fampiasa mahazatra 500 ariary eny hatramin'ny 1000 ariary ny vidin'ny timbre iray. Nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany no nidiran'ny aji teto voalohany. Ary tsy nisy afa-tsy ny raharaha-mpanjakana no nampiasany izany tany am-pandohana. Lasa fitaovana nampiasain'ny vahoaka izany taty aoriana rehefa tafapetraka ny rafi-pitondrana izay nanisa ny vahoaka malagasy namaritra ny adresin'ny trano fonenana. Ny farana omaly ny hetsika nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny postra ho Madagasikara no tanterahana teny Sabotsy Namena izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia azo famatsim-bola $500 isan'isan'ny tetikasa 5 voalohany tafavoaka amin'ny fifanana izay karakarain'ny First ho an'ny tanora zazavavy 15 hatramin'ny 17 taona. Amin'ity taona ity dia mikarakara hetsika izy ireo izay ihaonan'ny zazavavy tarika ny 7 hatramin'ny 12 Desambra izao amin'ny hatrany ihany koa no haranty ireo tetikasa ireo. Izy ihany koa ny sehatra ahafahana miresaka ny olan'ny zatovavy any amin'ny faritra misy azy ny vahaolana rosiny ary ny fandresendany safidianany ny tetikasa eny amin'ny foiben'ny First Immeuble avitra Korondrano no afaka misoratra anarana ireo hanao izany fanazavana. Leadership Summit dia fifanambehan'ny zatovovavy mpitarika izay efatra isaky ny région Madagasikara no mandray anjara ao anatin'ilay izy. Zavatra anankitelo no afaka mivoaka no tanterahana mandritra n'io hetsika ngeza-be io dia ny fanamafisam-pahalalana an'ireo zatovovavy ireo ny fahafantarana izany hoe iza moa izy inona ny fampivoarana afaka hoentiny eto amin'ny firenena, ny fampianarana anazy ireo hitondra feo sy ilaza ny olana izay misy any amin'ny fiarahamonina misy anazy ary hitondra vahaolana eo anivon'ny tenany sy eo anivon'ny fiarahamonina. Ho an'ny vaoan'ny fanatanjahantena kosa indray dia totoso maraina io ilay lalao ara-panatanjahantena marathon international de Tana andiany fa 15 tamin'ity taona ity mpandray anjara malagasy sy teratany vahiny mahery Anarivo no nandray anjara tamin'izany. Ankoatra ny mahetsika ara-panatanjahantena azy moa dia nisongadina ihany koa ny fanentanana ara-kolotsaina nandritry ny tapakandro ny marina teo. Tena toerany Lili Rabiata nanao izay fanadihadiana izay. Teratany vahiny avy ao La Réunion François Lebon nandrobaka ny amboara tamin'ny marathon izay nanaovana hazakazaka amin'ny rehefa 2:40 faingo 5:30 amin'ny 100 kilometatra io maraina io. 2:20 minitra nanaovany ny halaviran-dalana. Nanaraka azy tao kosa i Jean de la Croix. Ilandy avy ao amin'ny COSPN kosa ny vehivavy nahazo ny larina voalohany tamin'ny Oskadio ihany. Za moa voaetsy nandray anjara tamin'ny Zedezila dia toa dia miprépare an'ilay marathon international satria tamin'ny Zedezila moa tsisy marathon. Dia izay miprepareko an'ilay marathon. Izany hoe maivana taminao zany maivana satria ny maître sy ny vato no tompony andraikitra ny entraînement maître matana zany.
ankoatra ireo atleta efa hita matetika amin'ny fifaninanana nahitana sokajina ahafahan-tsirairay nandray anjara ihany koa ity andihan'ny marathon international de Tana ity sy nahafahan'ireo olona manana fahasembanana nandray anjara. Manao fanatanjahantena atletisme ohatry tena ezanay mihitsy izany mba handraisan'ny fikambanana ny ASQPSAS anjara satria tena mampazoto mampatanjaka ary tena hery lehibe ho anay mihitsy mifandraisanay anjara amin'ity azakazaka androany ity. Nampiavaka ny hetsika ihany koa ny fanentanana ara-kolontsaina teny Analakely ny andrasana ny fahatokavan'ireo mpiazakazaka toy ny fifaninana mandihy sy ny zumba. Ny ariva teo ny nanolorana ny amboara ho an'ireo telo voalohany isaky ny sokajy. Mahery ny arivo ny mpandray anjara ny soratra anarana ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fizotry ny hetsika. Izay ny mikasika ireo maresaka avy eto an-toerana fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tao Renitranga nahafatesan'olona 570 tany Ankara omaly vokatry ny asa fampirorohona anarivony ireo teratany turka no nidina an-dalambe naneho ny fiaraha-miory tamin'ity vonan-tranga tany an-toerana ity ny maraina teo. Nitondra sora-baventy nanameloka ny fitondran'ny Flou Recep Tayyip Erdogan no ny fandratrany mpitandro ny filaminana ireo teratany turka ka nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny faritra nisy Loz omaly. 3 andro no isin'ny fisaona-pirenena ny Ankara renivohitry Turkia amin'izao fotoana izao. Kamikazy roa sosona nalefa tamin'ny toerana roa samihafa no niteraka ity fahafatesana lehibe ity raha ny zava-misy any an-toerana dia ny voalohan'ny volana novambra izao no irosa amin'ny fifidianana kominaly ny ao an-toerana efa manomboka ihany koa ny fanadihadiana mikasika ny tompon'antoka tamin'ity asa fampirorohana ity. Izay maresaka iraisam-pirenena izay tompo-kilasy tompo-vavy no etsika manakatona fampahalamba-vao amin'izao ariva izao ankasitrana fena ianao nanaraka ny fampahalamba-vao hatramin'ny farany ny sapana fampahalamba-vao moa dia manome fotoananao rampitso amin'ny iray ora atoandro veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny soka vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI.